Ikarakara ny andiany faharoa amin'ny katrokadina ny pankrasy zareo avy eo amin'ny fihezamany voalohany volana oktobra ho avy izao. Mitondra fanavana mikasika indrindra izay Romualda Arandriamahay izay tompona andraikitra ara-teknika amin'izany aiady izany. Ny fihezamana dia manomana indray zany ny MPC deuxième édition. Ny MPC moa tamin'ny voalohany première édition zany le Madagascar Pancrace Challenge. Dia zany izy miaraka amin'ny Muay Thai Pancrace Challenge. Dia io ataosika amin'ny 1er octobre izy io international. Mitongety la réunion Mayotte eo anao amintsika amin'io. Dia anao daholo ireo vedentsika ireo zany le hiakatra sehatra eo tahaka ny MPC première édition Stéphane. Dia mbola hiakatra eo ihany koa vedety tena fantatra amin'ny judo izay anao Pancrace amin'ny Rizouaina sy Ry Anthony amin'ny lutte. Dia mbola hitasika atao misy surprise goafam-be misy koa amin'io amin'ny Kahoanina ka 1er octobre zany any Amporondranosika no mihaony amin'ny enina sasany manomboka ny combat. Dia misy place VIP izy dia misy gratin izy dia afaka misafidy daholo ny vahoaka izay mpakafy ara rehetrarehetra zany surtout ny mpakafy combat au sol dia asaina ho tonga daholo amin'io satria misy expert avy any ivelany reny no tonga ao ampiseho ny fahaizany ary sika voninahitsy malagasy koa tsy avelasika amin'io satria betakoa ireo tanorasika efa tena mananatra efa amin'izay raha raha iverenana maître mety combat firy isaky le discipline andraisana anjara no hitranga amin'ny fotoana 12 total combat hitasika eo misy 4 ao amin'ny Muay Thai, misy 1 ao amin'ny Pancrace, misy anankiray surprise zany amin'ny Kahoanina izay tsy ambany zavatra misy koa. Ka ny combat ny Pancrace misy ka klasy B anaky 4 dia misy klasy A roa izay tena combat B io anankiroa io. Dia ohatr'izay koa Muay Thai moa sika eto Madagasikara Muay Thai fa manomboka efa manana tanora efa mahafafeny izy io. Dia hitasika eo zany combat na klasy lehibe indrindra anankiray ataon'ny Stéphane miaraka amin'ny champion Océan Indienne Kevin ka mitongafa daholo izy ery ahita combat tsara sika amin'ity 2e édition ny MPC ty zany. Raha amin'izay resaka iady zay ho anao fahitanao ny fifehezan'ny tanora malagasy an'ireo iady andraisantsika anjara reo. Tataotro zay ny zanona kely aloha ny any zandray zany miverina amin'izay ny organisation na MPC zany amin'ny fihezamana satria nanomana zay ary ahita fivoaransika zany amin'ny pied-point eto Madagasikara satria ny tanora tena manana potentialité ny sika malagasy fa ny fanohanana sy ny fikarakarana andreo tanora io zany no mba engavina ministère mba nainga sy anohana ireo tanorasika izay manana tsaikefa amin'izany ara totondry sidaka ary ny au sol zany mba hampiakatra ny avin'ny tanora malagasy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny taona manaraka.